Ao anatiny izay resaka Kolonely Faneva izay hatrano dia nandefa hafatra mafonja ho an'ny Kolonely Faneva ihany koa i Jeneral Lylson René de Roland izay isany manamboninahitra ambony ihany koa ao anatin'ny gendarmerie am-pirenena. Mazava ny hafany izay mandisy tanteraka ireny fanambarana izay nataon'ny Kolonely Faneva tao tambazotra tsiratsira Facebook ireny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ny androany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny gouverneur ny faritra Sofia tsy iza moa izay fa Jeneral Lylson no nandefa hafatra tamin'ny Kolonely Faneva izay. Andao aneho arantsika izay hafatra nalefa tamin'ny Kolonely Faneva izay fa milohan'izay dia ireto aloha fanontaniana tsara hapetraka ho an'ny lieutenant Kolonely Faneva manoloana an'ireny fanambarana izay nataony ireny. Taiza ianao tamin'ny famonoana zandary ny vahoaka sa nankasitraka izany ianao raha hoe nandray baiko izy ireo taiza ianao no niteny ireo mpanome baiko taiza ianao niary ny zandary fa fantatrao fa hisy valiny ny nataon'izy ireo ny vahoaka ireny tsy mba niteny ireo zandary ireo ve ianao raha ty azy hoe aza mampiasa hery fa avy amin'ny vahoaka ianareo ary ho any amin'ny vahoaka ny fitenenanao izany no fiarovanao ny zandary. Omenao menansy ny mponina menabe manao commentaire izay mikasiky ny zandary fa izany ve no fiarovana azy ireo satria maharary anao ilay hoe ho rava ny zandary ka izay ianao vao miresaka fantatrao fa rafitra napetraky ny frantsay io amin'ireo zanataniny mba hifehezana azy jireo efa tsy misy an'io intsony ireo niala tamin'ny frantsay ny hialana amin'ny colonialisme no hanafoanana azy io raha ho rava io dia misafidy tsara na ianao ho polisy na ho miaramila na hakaretirety fa tsy hoe ho rava-maina amin'izao fotsiny aza tia tena fa tsy ho afaka amin'ny frantsay isika raha ny rafitra izay napetra ny ary tsy hoanantsika. Io aloha zany ny fanontaniana izay napetraky ny be sy ny maro tambazotra tsirasira Facebook tao ny amin'ny mahakasika an'izay hoe hafatry ny Kolonely Faneva tamin'iny androny omaliny. Tao anatin'izay hatrano dia nandefa hafatra ho an'ny Kolonely Faneva ihany koa i Jeneral Lylson René de Roland izay nandefa hafatra mazava tsara ho an'ny ity manamboninahitra lieutenant Kolonely Faneva izay isan'ny tena mamboaka any amin'ny faritra atsimony nosimo izany lieutenant Kolonely Faneva izany. Ampanajana tanteraka no nandefasany Jeneral Lylson René de Roland izay hafatra ho an'ny Kolonely Faneva izay. Hoy Jeneral Lylson René de Roland tamin'ny Kolonely Faneva ho enjentsika i Jeneral Ravalomanana ho isatrany araky ny nambarany tamin'ny interview izay nataony Fernansulo. Ireo zandary panatanteraka sy ireo vady amanjana no izy aza arahantsika alahelo fa ireo mpanome baiko no arahantsika alahelo. Efa tafahoatra araky ny nambarany ny nataony Jeneral Ravalomanana ka ahitsiko ny teninao zandrilahy Kolonely Faneva isika raha teo efa nifampiresaka ho iatrany Jeneral Lylson izay nanao interview niaraka tamin'ny Fernansulo ny amin'ny mahakasika an'izay hoe fanambarana izay nataony Kolonely Faneva izay niteraka resabe tao tambazotra tsirasira sosialy tamin'iny androny omaliny. Alaminy ny problème ny samby zandary fa aza ampidirana amin'ny ady an-trano ny voaka malagasy tsy mbola nisy ny teny mihitsy teto hoe ho ravaina ny zandarma fa ny fanapahan-kevitra noraisina hatreto dia miverina hoe eo ambanin'ny fibekoan'ny tafika malagasy izany hoe ny ministère de la défense nationale fa foana hatreto ilay ministère délégué sy ilay saigy teo aloha fa matoa tonga amin'izao trangan-javatra izao ianareo GN dia nohony tsy fahaizany lehibenareo miaina dia i General Bomba izany teo ihany koa ny tsy fehezanareo ny elemanareo ka nahatonga ireny herisetra sy vonolona ireny ka iza no tokony omenatsiny amin'izany rehetra izany. Ny nataony Jeneral Ravalomanana Risara no tena nanimba ny mazinareo zandary teto koa raha teho tsara ianareo eo masombahoaka dia ahitsio ny zavatra izay tsy nety rehetra fa tsy ianareo zandary mihitsiny no handeha hanome lesona any vahoaka rehetra manerana ny nosy hoy ny fanehoan-kevitra n'ireo olom-pirenena manoloana an'izay fanambarany Kolonely Faneva ny amin'ny mahakasika an'izay fanehoan-keviny tao amin'ny tao sy ny mahakasika an'ireny fandrahonana an'ireo rehetra izay minia manao commentaire ao anatin'izay publication nataony izay fa dia ifampitady amin'izay.
midika izany rehetra izany fa mazava tanteraka ny hafatra mandeha any amin'ny Kolonely Faneva na dia tsy faly aza izy amin'izao ankehitriny izao eo anatrehan'izay fa ny ankehitry ny be sy ny maro izay hita manerana ny tambajotran-tserasera Facebook amin'izao fotoana izao. Isika manko amin'izao ankehitriny izao dia lasa ao anatin'ny Facebook amin'izay zany ny fanasavangy satria ao raha teo no lasa fitaovana iray izay fitaovam-pitsaran'ny malagasy amin'izao ankehitriny izao rehefa misy kely ny manao ny tsy mety ao anatin'ny izay fiainana andavanandro sy eny anivon'ny fiarahamonina izay dia iny ara fa tsy maintsy raikitra am'izay izay hoe mifanasanasa vangy ao an-tambajotran-tserasera Facebook sy ny maro hafa izay manoloana an'izany rehetra izany. Eo anatrehan'izay fanambarana nataon'ny Kolonely Faneva izay dia maro sahady ireo izay maneho ny heviny amin'izao fotoana izao matoa i Kolonely Faneva manao an'izay fanambarana izay hoy izy ireo hatrany dia mety misy ambadika ao fa tsy fantatsika izay ambadika izay. Maro mantsy no mihevitra fa mila proof daholo ny zavadrehetra izay proof hita maso sy ny preuve oculaire izay araky ny fanambarana hatrany fa raha toa ka tsy misy proof dia mitovy amin'ny tsy misy ihany hoy isika matetika izay. Nefa tadidio fa io siosion-dresaka io mandeha eto sy roa foana ary matoa mandeha izay siosion-dresaka izay dia misy izay any ambadibadika any fa noho tsy fahitana proof dia naleon'ny olona mbola mangina aloha mandrapa ahitana an'izay proof marom-pototra izay ary maro raha teo mofo no milaza sy mandefa resaka amin'ilay hoe saodia raha ireo izay tsy faly amin'izao ankehitriny izao dia mba namany ireo izay taloha izay efa hita fa tena nambotry firenena sy nanimba an'izao Madagasikara izao ka zatra lalandrinina amin'izay hoe zatra voky izay ka sarotra ny hiala amin'ny mahazatra ka mety ho anton'izay no mahatonga an'ireo sasany amin'izao fotoana izao no lasa mitroatra be sy tsy faly amin'izay fanovana rafitra izay ho atao ao Madagasikara ao manomboka amin'izao fotoana izao ka lasa miakatra amin'izay ny afo noho izay hoe fahatapahany sotro finanana izay ho ireo sasany. Ny hevitra azo tsoahana amin'izany rehetra izany dia toy izao manaraka izao. Maro no nilaza ho favority eo zay ary maro no nilaza fa tena tsy maty manota sy tsy azo lembenany mihitsiny ary tsy voandroany isika no nahita anireo zay nihetraketraka tamin'izay hoe fahefana sy ny maro hafa izay nefa dia ireny hitantsika ireny ihany no ny hafaran'izy ireny rehefa aveo satria lasa halam-bahoaka ary tsy tafipetraka an-tanindrazana intsony mandraka teny androany ka izay no mahatonga an'ilay fitenenana hoe aleo halanandrina toy izay halam-bahoaka fa raha ianao zay halam-bahoaka dia miomana fa tsy ho maron-toerana izany mihitsy ianao amin'ny asa sy amanandraikitra izay ho ataonao. Ka izay no mazaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.